Ary eo amin'ny taranja basketball ho an'ny NBA junior kosa indray ity izay andraisan'ireo sekoly anjara sekoly 30 moa no mandray anjara ka sekoly maromaro no nandray ny faninana tamin'ity faran'ny herinandro ity izay niditra teo amin'ny andro faharoa ho fitinina aminao amin'ity fanadihadiana ity ny vokatra izay andro faharoa izay. Taorian'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 9 novambra lasa teo teny amin'ny kianja amin'ny tafona Korondrano dia nitoika niditra tamin'ny andro faharoa Mahalisa Botsy ilay fifananana sady tetikasa irany Federaciona Malagasy ny taranja basket sy ny rafitra Amerikanina NBA nampitondraina ny anarana Junior NBA. Lalao 7 natao teny amin'ny kianja Elema Peflo, Firaisana Ambohimanarina, Saint-Pierre Malaza, ny sekolintsika Analamahitsy ary tetsy amin'ny Saint-Michel Laparbe. Tsikaritra tamin'ity andro faharoa ity ny fahavononan'ny ekipa tsirairay hiaro ny lokon'ny sekoliny. Mango fotsiny Freariana mitondra ny anaran'ireo ekipa vaventy mifaninana any amin'ny NBA. Hita ihany koa fa manatalenta ny ankizy 12 taona eto amintsika amin'ity taranja basket ity tokony hisy fanaraha-maso akaiky. Anisan'ny lalao tena nisongadana indrindra tamin'ity andro faharoa ity ny fionana teo amin'ny ekipan'ny Collège Saint-Michel nitondra ny anaran'ny Cavaliers sy ny ekipan'ny Collège de France nitondra ny anaran'ny Chicago Bulls. Na dia niady aza ny lalao dia nanatombo Donovan sy ny namany ary tsy nanaiky raha tsy nivoaka mpandesy tamin'ny 20 no 20 teo kianjany. Ankoatra ny lalao eny ambony kianja dia tafita ihany koa ny afatra ho an'ireo mpanohana izay miara-mientana hatramin'ny segondra hafarany indrindra ho fanohanana ny ekipa toanany tahaka ireny fahita any Amerika ireny. Andasana andraraka izany mety ho fivoarana vaovao hita amin'ity junior NBA ity ao anatin'ny andro fahatelo manaraka.